ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. valonaraba antsika rehafaka malala tratra ity alakamisy fa 7 ny volana Mey ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika izao alakamisy 7 volana Mey izao dia ny Koritianina voalohany toko faharoa. Koritianina voalohany toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy. Koritianina voalohany toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izaho kory rahalahy, raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny teny sy ny fahendrena marevaka raha nitory taminareo ny zava-miafina izay an'Andriamanitra. Fa ninitsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo aho, afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Ary izaho raha tany aminareo dia azo ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fangovitana be. Ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery, mba tsy horenan'ny fonareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Ray masino maramasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fahefatra rehavako malala dia hoy ny apôstôly Paoly manao hoe ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery. Ary izaho raha tany aminareo dia azo ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fangovitana be. Iny ny fahatelo. Paoly izay nanoratra ity teny ity rehavako malala dia isan'ny mpamakilay tany Korinto, ary isan'ny voalondohany tamin'ireo tsy ny Korinto akory tsy ny tantarasoan'ny Koritianina akory no tantasy voalohany soratan'i Paoly fa ny Tesalonianina, fa isan'ny faritany izay voalondohany novakin'ny apôstôly Paoly tamin'ny filazantsara ny faritany Akaia na nisy an'ny Korinto iny zany. Tao Korinto dia misy olana maro isan-karazany, ary azo lazaina hoe maro rantsana izany olana izany, fa anankiray amin'ny fototra dia ny fanetsiketsehan'ny jiosy, fietsiketsehan'ny jiosy tao Korinto anohitra an'i Paoly, anondro an'i Paoly tsy tena apôstôly marina. Ny jiosy tsy nahazoazo amin'ny Paoly satria Paoly dia jiosy fiaviana kanefa tonga nino an Jesosy, dia nisy ireo jiosy izay tsy nahazoazo amin'ny Paoly satria noheveriny ho toy ny mpivadika Paoly. Ary ireo kristianina koa jentilisa izay nandray an'i Paoly dia tsy nahatoky an'i Paoly satria fa nahita ny herisetra nataon'i Paoly tamin'ireo kristianina. Noho izany dia maro fahavalo Paoly ary tsy mahagaga raha ohatra ka hoy ny filazana eto hoe amaha-olombelona hoe tena nangovotra be mihitsy aho nitoroteny teo anatrehanareo, nangovotra tamin'ny fangovitana be tamin'ny tahotra. Mpitoroteny mangovotra, apôstôly matahotra, mpitory ny filazantsara ao anatin'ny fahalemena be, mangororo, miatrika ny fiangonana izay nytenenin'i Paoly eo. Tahotra rehavako malala izay asehon'ny apôstôly Paoly hoe tahotra mahasoa koa nefa hoy izy, satria tsy tamin'ny fahaizako na ny marimarina kokoa, tsy afa-po tamin'ny teny nataoko taminareo aho, tsy afa-po tamin'ny fahaizako, tamin'ny fandaharako ny tenina, tamin'ny toroteniko, tsy afa-po amin'izay aho Paoly, fa ny fieritreretako ny zavatra nyteneniko tao dia tsy haiko akory. Ny antony dia izao, mba tsy hahatonga ny finoanareo iorina amin'ny fahendren'olombelona fa iorina amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Rehefa malala raha tokoa isika eo amin'ny fiainantsika dia manao tahaka an'i Paoly, mandalo ny tahaka an'i Paoly. Misy fotoana matahotra, tsy ilay tahotra resantsika eto, tsy ilay tahotra ny hoe ho fatina, fa
tahotra eo anoloany andraikitra anankiray. Mety mpianatra ianao a de mety ho tratrany tahaka ny Paoly, tratrany traky, ohatra hoe anao fanohanana pahabe maso na asakaroka zany, taiza io de anohana an'izany ianao de matahotra ianao, na ianao tsy maintsy hitondra tahirikevitra eo anatrehan'ny tompony andraikitra ambony, mpamatsy volo io, sa hitondra politika mpanabeazana amina sehatra manokana io, sa hitondra politika mpitantanana amina sehatra avoavo kokoa io, sa andresy lahatra olona momba ny fandaminana tahaka izao sy ny tahakry, dia hiteny apahabe maso de na koa hiatrika dinidinika interview na hiatrika fanadinana sy ny sisa rehetra, de mety ho tratra ny tahotra amin'ny lafiny zavatra maro samihafa, de mety ho tratra ny tahotra maha olombelona zay ho Paoly, na de marani-tsaina be finoana voataiza tsara tahaka ny Paoly aza, de mety ho tratra n'izany traky na zany tahotra zay ambary etsy, zay mihitsy no eto dia natahotra ho Paoly. Tsy de hoe mahay be noho Paoly ny tao Korinto, tsy hoe manatsaina noho Paoly ny tao Korinto, tsy hoe koa hoe masika be ny tao Korinto, fa tonga ho azy maha olombelona lay tahotra, lay traky, lay zavatra ataontsika hoe mety manelingelina indraindray, ary rehefa vita le zavatra atao de indraindray tsy afapo ianao hoe ohatrany zavatra tokony ataoko, ohatrany tsy voateniko tsara, ohatrany niatsasaky ny tokony teneniko ihany ny teneniko, ohatrany teniteny foana aza teo sy ny sisa rehetra. Mety ho mandalo an'izany ny olona rehetra, ary zay no antony tantaran'ny Paoly izy Paoly ihany ny tantaran'izany. Petera tsy mba-tantaran'izay mety ho fandehan'ny fizoran'ny toriteniny na i Matio na i Lioka, fa i Paoly eto de mitantara fa nandalo an'izany izy, mba ampaherezana antsika koa fa mety mandalo an'izany mihitsy isika de avako malala. Amin'ny lafiny fitokina filazantsara moa resahan'ny Paoly zay ho anay mpitoro ny filazantsara, ho antsika mpitoro ny filazantsara, ho anay mpitandrina, dia mety ho mandalo an'izany mihitsy koa aza, tsy ndre mandeha tsiny roa, fa mety ho mandalo an'izany, mety ho tsitsikaritry ny vahoakan'Andriamanitra zany, na ho tsitsikaritry ny mpiaino zany, fa ho an'lay mpitoro filazantsara, lay mpitoro tena, lay mpampianatra, de mandrakariva aza izy mahatsiaro hoe ohatrany adiniko ty, fa ohatrany koropaka teo, na de fa niomana be aza, ohatrany manjavona be dolo ny masoko, tsy hitako kokory le taratasy nomaniko teo, tsy hitako kokory hoe pejy fahafiry no eo ambany masoko, toatrany zavatra hafa daholo ny voateniko, mety hitranga daholo zany rehetra zany. Tsy ho an'ny mpitoro ny filazantsara ihany, fa na iza rehefa miatrika zavatra tahaka izao. Fa inona zava-panary afaka malala, inona no lesona ara-panana amin'ny fiainana mihitsy aza zay ambaran'ny Paoly eto. De izao le afaka malala, ny voalohany de izao, ny tahotra na ny fangovitana amin'ny Paoly de mahatonga anao ho sérieux, ho matotra. Inona tonga amin'ny Paoly amin'ny Filipianina manao hoe miasa amin'ny tahotra sy niofotra. Jesosy no teny miasa matahotra, fa lay tahotra resahany eto tsy lay tahotra resahany Jesosy, fa lay tahotra izay mahatonga anao hiomana tsara, lay tahotra mahatonga anao hitandrina tsara. Ka ilay tahotra eto zany dia tahak'izay ny tiany Paoly resahany io, tena tahotra. De mety pitranga zany rehefa malala, raha ohatra ka mifanerasera amin'ny olona ianao anka any amin'ny toeram-piasana na mitaiza tanora na ao atokantrano, de mety mananjarak'izay ataontsika hoe soucieux foana, matahotra foana, lasa tsy matoky tena ndraindray. Fa tsotra no ambaran'ny apôstôly Paoly, ekeo fa mety mandalo an'izay daholo ny olona rehetra, ekeo fa mety toetra io, ekeo fa mety toetra io, ary tsy hoe akory ratsy na fahavoazana ny mety hoe manana olona zay mety manana fahasarotana miatrika zavatsarotra tahaka izany, mety mandalo an'izany ny olona rehetra. De ampaherezina rehefa malala isika ny hoe misy ny tahotra na ny tebiteby ety anatintsika ty, fa iny tebiteby ety anatintsika iny de tebiteby ilainy indraindray, tahaka ny eto ilaina satria mahatonga antsika
manomana tsara, mahatonga antsika miomana tsara, mahatonga antsika mitandrina tsara. Saingy ny tokony eo amboniny ny tebiteby mitonga fiomanana iny de ny fahatokiana ny herin'Andriamanitra. Miomana ianao zany ary everiko hoe ho an'ny mpianatra de ny tebiteby ny tahotra ny tsy ho afaka, ny tebiteby hiary fanatrika amin'ny mandramose, ny tebiteby hiatrika fanadinana de ilainy zany fa tsy voatery hoe ho bedesina akory ny ankizy inona ihany ty kanosa velona ty io ianao fa tsy efa nioma fa inona zany sary tahotra zany re afaka malala ndraindray tsika mantsy mipino ndraindray be moral zay rehefa ohatra ka misy olona matahotra de fa ka sary tahotra fa tsy nianatra fa inona fa ka kely finoana ampitahoriny devory eny mety pitranga tao zany rehetra zany fa zao misy lafin-javatra tena maha-olombelona mihitsy mety mandalo zany de ekena fa manapetra ianao, ekena fa mety mandalo an'izay ianao fa izao ndao ioarana, andao songonana, andao hitsampikinana zay ka hitsampikinana amin'ny alalan'ny fiankinana amin'ny herin'Andriamanitra, fiankinana amin'ilay hoe efa niomana tsara. Ny tahotra zany na lay tebiteby na lay de manefy antsika hiomana tsara, saingy tokony hitsampikina antsika na ioara antsika kosa ao anatin'ny fahatokinan'Andriamanitra. Rehefa niomana tsara ianao de andao amin'izay atoky sy apetraka amin'Andriamanitra. Fa ny faharoa lay karazana tahotra zay resahan'i Paoly tokoa rehefa ko malala dia tahotra izay mahatonga anao tsy reare tsy izaozao tsy atoko tena, mahatonga anao tsy hevitra ny tenanao ampy ho feno, fa mahatonga anao hifikitra amin'Andriamanitra. Lay tahotra de manery anao hiomana, fa le tahotra koa manafona ny tenanao ary manosika anao hitapify eo ambadik'Andriamanitra ary manosika anao manosika an'Andriamanitra eo alohanao. Hoe raoka ianao Andriamanitra de enao mihitsy Andriamanitra anao ka ho hita, fa za zay tsy mahay miteny, za zay voja, za zay tsy jerena akory ary raha ohatra ka ny fahaizana mampahararana sy ny sisa rehetra. Lay tahotra zany eo dia io tenenin'ny Paoly nangovotra be mihitsy ato anatreo Korintiana, na zavatra ny teneniko raha mo tsy maharesy lahatra akory. Afaka malala ndraindray tsika eo anatrehan'ny zava-dehibe, eo anatrehan'ny asan'Andriamanitra zay ampanaovana antsika koa aza de ndraindray matahotra. Mazava zany hoe za ve moa zany Andriamanitra de mba hanao antony asan'ny anjely tony, hitory teny, hamaky teny, hivavaka, hanao dekona, ho mpitandro, na ho mpiandry, ho katekista, ho pretra, ho presbitera sy ny sisa rehetra. Iza moa zay za? Fa samy nahatsiaro an'izay tahotra zay daholo ny olona voantso amin'ny Soratra Masina. Jeremia mpaminany io nandalo an'izany hoe za nge Andriamanitra ve de hiteny za zaza kely. Mosesy za ave Andriamanitra no irahanao, za raha votsabava mibege eo i Mosesy, za iza koa tsy Mosesy ihany de tsika makaty amin'ny testamenta vaovao mandalo amin'ny Saoly na ary Paoly voaresahantsika eto, na mandalo amin'ny Ezekiela mpaminany, Isaia mpaminany, za ve ny irahanao olona maloto molotro ty ve za Andriamanitra sady olona eto amin'ny firenena maloto molotro za koa ve no irahanao. Ry Ezekiela mpaminany dy za ve Andriamanitra no irahanao, firenena mafiatoka sy be loberov reo ve Andriamanitra no teneniko sy resahako, jere ary ty rehetra fomba fisaina za ve Andriamanitra no andeha sy ny sisa rehetra. Saika zay rehetra natsoina atao amin'ny Soratra Masina de mahatsiaro fahakelezana eo anatrehan'ny halehibe ny antso n'Andriamanitra de mangovotra. Fa tsy eo amin'ny lafiny finoana ihany zay na ara-panahy ihany, fa eo amin'ny lafiny fiainana mihitsy koa aza. Ndraindray ianao rehefa hiatrika zavatra lehibe de mahatsiaro bitika. De ambaran'i Paoly fa mety pitranga zany. Fa izao hoy izy manao hoe zany rehetra zany de nahatonga zavatra ho miabo aza, pozitif aza. Nahoana? Satria ny herin'Andriamanitra ny asa. Lay tahotra de nanjary nampifikitra azy tamin'Andriamanitra. Lay tahotra lay tebiteby de nahatonga azy nitapify tao ambadik'Andriamanitra hoe Andriamanitra aviry aby io e, Andriamanitra aoka renao ny eo alohako hoe tahaka ny nataony Mosesy tamin'Andriamanitra manao hoe de aoka ianao no mahaolana fa za tsy mahay miteny na tahaka ny nataony
Saoly zay Paoly apôstôly zay resantsika eto manao de zany Andriamanitra inona moa ty zaza raha nentsika ny fiangonana zaza amin'ny ampanota rehetra eto ambonin'ny tany de za angamba ny voalohany indrindra ke inona ary nahatonga azy nahatonga ny fahatsapahantsika hoe tahotra le tebiteby le fahalemetsika le mahatsinitsinina atsika de mahatonga atsika mitampify eo ambadika Andriamanitra ao ambadika Jesosy mahatonga atsika mitena andany ianao Jesosy eo aloha avako malala raha ohatra ary ka mety mandalo an'izany zavatra zany miaotra zany isika ndraindray eo anoloan'ny andraikitra amin'ny ara-panahy io fa mety ho miaotra koa ndraindray eo anatin'ny andraikitra antsoina ao amin'ny fiarahamonina satria mety misy andraikitra intsona anao eo amin'ny fiarahamonina adidy andraikitra raha politika andraikitra raha pitariana raha toe-karena amin'ny fianakaviana amin'ny orinasa amin'ny fikaroana amin'ny fanabeazana sy ny sisa rehetra de mety mangovotra tahaka izany koa ianao dia meteza hitampify ao ambadika Jesosy meteza amelan Jesosy eo alohanao hoe andany anao Jesosy eo aloha mba tsy ho zaha sy ny tahotro ny zava-dehibe fa ny herinao Andriamanitra ny zava-dehibe ny fahatelo zay aseho antedinsotra masiny tiako hoe afaka malala de zao lay tahotra lay tebiteby lay orooro zay nalovany apôstôly Paoly de nanjary fampahirezana ny kristianina tao Korinto. Hoy Paoly manao hoe hitanareo hoe raha ohatra ka nainteny be raha ohatra ka nazava tsara ny zavatra niteneniko taminareo de nanjary tamin'ny alalan'ny fahendrena ny fahendren'olombelona ny orenan'ny finoanareo fa zao nareo tsy le zavatra niteneniko mihitsy kay ny zava-dehibe fa ny herin'Andriamanitra satria raha ny zavatra niteneniko taminareo teo de tsisy nininona mihitsy ange asa azy le niteneniko teo fa ny mahagaga de zao mbola tonga kristianina ihany anareo ny dikan'izany tsy le teny niteneniko teo mihitsy ny nandresy lahatra anareo fa ny herin'Andriamanitra rehefa malala hotsika manao hoe ndraindray misy kristianina manao hoe de tena zao mihitsy rehefa mandeha miangona any amin'ilay fiangonana anany ndraindray de zao ndraindray le mpitoroteny any aminay anandray de tsy fantatro fa de ohatra miodikodina be de ohatra verimerina be de ohatra ny tsisy nininona mihitsy de ohatra ny tsy ndraindray sanatria misy kristianina manao an'izany de tena ohatra ny tsy fantatro fa de ohatra ny lava be fotsiny ary ndraindray ohatra bredety ary ohatra namaky be fotsiny ary izy ndraindray tao fa de zao eny zay foana mony anay ihany fa rehefa any ambany vohatra an'izay sa rehefa de ohatra zany foana kanefa nahoana mbola mijanonao kristianina ihany ianao nahoana mbola tafatoetrao kristianina ihany ianao nahoana mbola tamana tsara amin'ny fanompoan'Andriamanitra ihany ianao na de eo ary zany rehetra zany satria tsy ny fahendren'olombelona ny miazona anao fa ny herin'Andriamanitra ka na inona mety ho fitavozavozan'lay fiangonana lay mpitoroteny lay zavatra ao anatin'lay sehatra misy anao ao de izao kay tsy zay kay niazona anao tao fa ny herin'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra niazona anao tao ary-pofony zany ataontsika hoe raha ohatra raha makany Frantsa ianao na makany Europe ianao na andrefana ianao de be ny teolojianina mitratra-katraka amin'ny lafiny ara-pahalalana ara-pahaizana maranitra amin'ny teolojia maranitra amin'ny filozofia maranitra amin'ny lafiny zavatra maro samihafa fa tsisy mpiangona ny antony de zao kay tsy ny fahendren'olombelona ny miazona amin'ny finoana fa raha ohatra ka makany Afrika ianao na makaty Madagasikara ianao de zao eo ihany na mety ara-pahalalana tsy hoe tsy mahay fa mety eo ihany fa zao miorina tsara lay olona satria ny herin'Andriamanitra tsy hoe maivana akory ny fahalalana sanatriany zany tsy miteny an'izany tsika fa ny tiany Paoly tenenany hoe ny tena miazona ny finoantsika nge tsy ny fahaizana tsy ny sain'olombelona tsy ny fahendren'olombelona fa ny herin'ny fanahy masina zay ny tena miazona atsika ny herin'ny fanahy masina ny herin'Andriamanitra ny fikitra amin'ny finoana zay ny tena miazona atsika le avako malala zava-dehibe zany tsy ilaina akory ny famoasana ny fahaiza-miteny ny fahaiza-mandahatra ny fandalinana fitaovana ihany zany fa tsy zany akory no topoiny ny fiangonana fa ny topoiny ny fiangonana de Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra no topoiny ny fiangonana dia raha ohatra ka jerena amin'ny lafiny zavatra manokana indray zay ohatra andeo amin'ny fiainana tsy fantatro de zao rehefa ko malala
ndraindraiky io tsika amin'ny fiainantsika zay ny ara-panahy fa ndraindraiky koa tsika zany amin'ny fiainantsika de mahita zavatra mihitsy avy nanao fanadinana hoe tena tsy nety le nataoko teo, tena angamba tsy mba ho raisin'le olona taorinany entretien indinidinika ny fanaovan'iny ngamba tsy ho voaray toy ny tsy haiko akory arany tsy fantatro zay nyteneniko tao nandrandraiky io tsika avy miresaka eny amin'ny fiarahamonina eny mandahatenina mitondra tahirikevitra amin'ny sehatra maro samihafa de kivitra indray mivoaka vany manao hoe tena ndraindray tena gaga nefa ianao rehefa aveo fa hafa mihitsy ny fiatraika an'ilay izy gaga ianao ohatray ary to nety le izy ary to voaray ihany ary to afaka ihany ary to tafita ihany lay dossier to afa to nety ihany le izy satria zay ny herin'Andriamanitra ry avako malala. Misy fotoana pahatsapain'ny tompon'izay ianao mba hahatonga anao atsiary hoe tsy ny fahaizanao angeny zava-dehibe fa ny herin'Andriamanitra. Misy fotoana ahatsapanao hoe tena zavatra tsy nety daholo netretina teo na de niomana piasa na de mininina tao de zao tena tsy afa-po mihitsy ianao tamin'ny zavatra rehetra kanjo rehefa vita le izy mivaly avany na niakon'ilay izy faly ny olona nitondranao an'ilay tahirikevitra ilay dossier hoe tena tsara be nanoloranao an'ity zavatra ty tsara be ty zavatra nyresahanao ty satria ny herin'Andriamanitra miasa. Zavatra nakoa zany nampahizinao rehavako malala miomana tsara amin'ny zavatra rehetra zay atao de miomana tsara ny mpino matotra sérieux mpino tsy mpanao totono mpino amin'ny zavatra atao rehetra miomana tsara tsika fa izao rehavako malala miankina amin'ny herin'Andriamanitra tsika de zay vitatsika de ifalitsika zay vita rehefa niomana tsara ianao de nametraka ny zavatra atao am-pelatanan'Andriamanitra de izao an'Andriamanitra ny sisa mety ny tebiteby be anao tonao mety tsy afa-po ianao fa an'Andriamanitra amin'izay ny sisa azy ny vokatra sisa rehefa nataonao zay azo nataonao de mety tsy afa-po anao tsy maninona zay efijerinao azy fa rehefa napetraka tao amin'Andriamanitra an'Andriamanitra ny sisa rehefa tian'Andriamanitra havokatra ny zavatra nataonao de mahavokatra an'Andriamanitra zany ny fahavokarana fa ny fiezahana kosa sy ny fiomanana anao zay mahereza ry avako malala raha ao anatin'ny tahotra sy ny tebiteby amin'ny fiatrehan-javatra mety pitrango zany amin'ny maha-olombelona fa mahaiza mametraka ny zavatra rehetra eo am-pelatanan'ny tompo ary aza mitebiteby fa rehefa napetraka ao tamin'ny tompo de izy mahafantatra zay vokatra tokony ho sahaza na niomana ianao na niezaka ianao ny fahavokarany zavatra rehetra de miankina amin'Andriamanitra de apetrao aminy zay mahasoa. Ivavakisika tompo misaotra anao zahay fa mety pitranga amin'ny fiainanay tokoa ny tahotra sy ny tebiteby eo anatrehana zavatra atao na amin'ny ara-panahy amin'ny fitandremana amin'ny fiangonana amin'ny asa fanompona na koa eo amin'ny asanay andavanandro aza misy tahotra mampitebiteby anay mampafantatra anay nefa ianao fa ny zava-dehibe de ny fiomananay ny tahotra te anatinay de manery anay hiezaka hitandrina hilofo hiala amin'ny kitoto hiala amin'ny tandrevaka fa hiomana tsara nefa koa mampafantatra anay ianao fa tsy zany akory ny tompony teny farany fa na eo ara-ny fitavozavozanay na eo aza ny fiomananay na eo ara-ny fahaizanay na eo ara-ny tsy fahaizanay de nao Andriamanitra no tompon'ny fahavokarana de ampahirezy tompo atoky fa mahafantatra zay vokatra tokony mahasambana sy mahasoa anay ianao de anatin'izao fotoana sarotra izao de matokony herinao Andriamanitra zay amin'ny fiainanay miatrika ny isan'andronay zay de tradray mitebiteby ahoana no avy miatrika ny ankehitriny zay de ao anatin'ny tahotra ahoana ny atrehany zany na eo amin'ny fianaran'ny ankizy eo amin'ny fiainana andavanandro eo amin'ny fivelomana eo amin'ny asa isan'andro de mitebiteby tahaka any Paoly zay saingy manamarina ny teninao ianao fa ny herinao Andriamanitra mahavokatra sy miasa mihoatra noho ny tebitebinay de manampianay tompo ary mampaherezanay jereo ny tokantrano tsirairay avy jereo ny fianakaviana tsirairay avy amin'izao andro sarotra izao ataovy mandresy
ataovy matoko fa ny herina ao Andriamanitra lehibe lavitra noho ny fiezahanay, ary lehibe lavitra noho ny fitavozavozanay, lehibe lavitra noho ny fahalemenay, lehibe lavitra noho ny taotray ny herina ao Andriamanitra. Ao anatin'izany tahotra izany miasan'ny fahasoavanao. Miasa mahery tompo noho Jesosy Kristy zanakao amin'ny fiainanay. Amen.